mbola ampitoerina aminareo marakirivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay akatsika ny afatra ao antsika amin'izao alahady izao dia ny Petera voalohany, toko voalohany, ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahasivy. Raha lazaina amin'ny teny indraimbava izay ambaran'ireo andininy vitsivitsy ireo dia ny amin'ny fanantenana kristianina. Ny amin'ny fanantenana kristianina. Petera manokana raha nanoratra ny epistily dia tea ametraka ao anatin'ny fiainan'ny mino na ny mpino an Kristy. Ny ay anazava hoe inona moa ary nahoana moa ary maninona no miavaka eo anivon'ny fiarahamonina fitondrantenanareo izay mahagaga ny olona. Zany no hitantsika eo amin'ny Petera voalohany toko fahatelo ny andininy faha 2:10. Zao no ambarany hoe fa manamasina an Kristy ho tompo ao am-ponareo ary oka ho vonona mandrakariva ianareo amaly izay manontany anareo ny amin'ny antony ny fanantenana ao anatinareo. Samy ianjadiany zava-tsarotra eo anivon'ny fiainana ny olona tsirairay avy ary mitovy ny zavatra sedrainy fa maninona no afaka mifaly ny kristianina, maninona no tony izy eo anatrehany izay ambara hoe fahoriana lalina ary ao anatin'ny fahoriana aza sy ny fahantrana maninona no mahafo izy sy ny sisa sy ny sisa. Inona no antony zany? Ery avy azy zany. Raha tsy hainantsika kehitriny aza dia mbola mety izy teny hoe fa nareo ve adaly efa valana retina tsy tika mbola mivavaka ihany ianareo fa maninona? Dia hoy ny apôstôly Petera hoe oka ianareo ho vonona mandrakariva amaly izay manontany anareo hoe inona ny antony zany, maninona ianareo manana zany fitondrantena na fiainana zany. Zany no ambareto ny amin'ny fanantenana kristianina. Ka raha reo andininy vitsivitsy ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahasivy dia misy antony telo mazava tsara zany fanantenana kristianina zany. Teny voalohany ny fanantenana fa Andriamanitra dia niteraka ny ray ny mino ho amin'ny famonjena tamin'ny alalan'ny nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia mitondra fahariana vaovao na fiainam-baovao ho an'ny mino. Ary asan'Andriamanitra zany. Zany ny fanantenantsika hiteto. Fanantenana faharoa dia izao, misy lova tsy mety simba, tsy mety loa satria arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana kristianina. Zany hoe manatenitsika fa misy lova. Raha Jesosy moa no milaza an'izany lova zany dia tsotra ny ilazany azy hoe raha andeha aho dia amboatra fitoerana ho anareo ka raha ho avy handray anareo dia aiza nisy anareo? Zay toerany. Zay le lova. Zay toerany. Tsy mety simba io, tsy mety loa satria arovan'ny herin'Andriamanitra. Ary Petera raha milaza an'izany dia rehetantsika tamin'ny perekopa tamin'ny alahady dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, indro ny devoly efa mikororoka sy mitady ianao andevina ny finoanao fa zay mivavaka ao anao mba tsy ho levina ny finoanao. Ary efa mibebaka ianao dia ampahirezo namanao. Andriamanitra amin'ny alalan'ny heriny no mivavaka
mba tsy ho levina fonony kristianina. Fa ny fahatelo dia hitantsika fa zany fizahan-toetra zay mety mahazo ny mino na kristianina zay mahamaivay dia manjary miteraka indray antom-piderahana sy fankalazan'Andriamanitra. Teny hoe raha tsika mamaky ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina mba hipetraka tsara ao anatsika zany fanantenana lehibe zay tsy tokony ho levina zany. Raha tsika mamaky ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina, mianaran'ny tompo manao hoe isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika zay niteraka atsika indray araka ny haben'ny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levina, voatahirany an-danitra ho anareo, zay arovany herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena, efa vonona seho any aparana. Izany no raviravonareo na dia mpalelovana vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa azy anareo, raha tsy maintsy hisy izany. Izany ny votoaton'ny fanantenana kristiana ambara eto. Fanantenana zay lazainy eto nefa ry havana dia tsy haitsika olombelona ho hita amin'ny herin'ny tenantsika na koa aza amin'izay fiezahantsika hitondra tena ho toy ny endry. Satria raha izany mbola ambaka an'ireo zay ambara hoe olon-kendry isika zay miezaka amin'ny alalan'ny fahamendrehany, niezaky ny tenany bana zany fanantenana zany. Fa tena fanomezana mahamaim-poana, tena fanomezana mahamaim-poana zay omen'Andriamanitra antsika zany fanantenana zany araka ny lehibe ny famindram-pony. Satria dia tamin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany no loharano zany fanantenana zany. Fa ny fitsanganana izy tamin'ny maty no ambara fa manafaka antsika amin'ny herin'ny ota, tsy mamela antsika ho andevin'ny ota ary mameantsika ny fanafara ka fa antsika mahana hery andavana zany herin'ny ota zany. Lalazany amin'ny teny hafa rehefa mpasika isika dia zao hoe rehefa resy ny herin'ny ota, inona moa nateraky ny ota? Ny fahafatesana. Ny fahafatesana no tambon'ny ota. Ka rehefa resy ny herin'ny ota tamin'ny tsanganan'i Kristy, satria velona izy dia midiky zany fa manana ny hery fanamandray ny fiainana isika. Fa tsy ny herin'ny ota na ny fahafatesana no mibaiko na tompony teny farany eo amin'ny fiainantsika mino. Zany no mahatonga le teny miezinezina zay nambaran'ny Petera ao amin'ny Petera 2:2-7 hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny antsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina makaiza ho amin'ny fahazavana mahagaga. Hiala amin'ny maizina amin'ny fahazavana mahagaga. Zany hoe hiala amin'ny herin'ny ota fa tonga ao amin'ny fiainana ary fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no loharano zany fiainam-baovao na fahateram-baovao zay omeny indray ny mino. Ary zany ny fanantenantsika. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ary havana dia mametraka na mamely indray fanantenana velona ho antsika zay mino an Jesosy Kristy. Ka misy lafiny roa no ateraky zany. Voalohany io fanantenana io zay mamelo antsika sy mitarika antsika ao anaty dia mitondra antsika amin'ny tena fiainana marina. Mitondra antsika amin'ny fiainana marina satria ahatsiarovantsika ho manana fiombonana amin'ilay Andriamanitra velona. Ka fa antsika tony, faly, na mahafoy na dia ao anatin'izay
fahampiretana azy. Tsy herin'olombelona no afaka anao zany, fa la herin'ny fiainan'Andriamanitra efa raisiny amin'ny finoana ny fahaveloman Kristy ka afahany miaina zany fiaina marina zany. Zay ny lafiny voalohany. Fa amin'ny lafiny faharoa dia io fiainan'io mihitsy zay diavintsika ankehitriny no mitondra antsika amin'ny fiainako avy. Zany hoe ananantsika ilay fanantenana fa isika dia mpandova an'Andriamanitra ary mpiray lova amin'i Kristy. Dia ilay lova zay ambara hoe tsy mety simba, tsy misy loto zay voatahiry any an-danitra ka aseho amin'ny andro farany. Manjary fanotra manazava ny ankehitriny, ny antom-pisitsika, ny antom-piainatsika, zany fanantenana, fahateram-baovao nomeny Andriamanitra antsika tamin'ny tsanganan Kristy tamin'ny maty. Lehavana malala zany fanantenana zany ary no manazava ny fitondrantenantsika mino manoloana ny fizahan-toetra. Ka raha manontany ny olona fa nareo ve dia adaly ao anatin'ny tsy fananana, ao anatin'ny tsy fisinina mbola mahafoy, ao anatin'ny fisin'ny aretina mbola tangorongorona ihany, fa maninona raha tsy mivavaka nefa aloha dia valio mazava tsara izy fa efa nateraky Kristy tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ka ny fiainanao amin'i Kristy zay ananantsika fiomboana amin'Andriamanitra no hery ahafahantsika miaina ny tena fiainana marina. Raha amin'ny fomba fiteny dia hoe toy izay efa misantatra sahady ilay fiainan-danitra isika na dia mbola ao anivony zao tontolo zao azy. Rano no mahagaga ny olona. Io fiainan'io dia hitantsika zany fanantenana zany tamin'ireo martiora samihafa, fa mba eritreretony hoe raha raisika fotsiny ny fihetsika ireo martiora zay nidorana velona ka natao ho tony zay kitoza teny faravohatra. Dia ny olona milazany hoe efa misantatra ny afobe ianareo, fa izy ireo kosa zay hitan'ny olona dia ao anatiny zany afo an-javidy zay mahamay zany dia feno miramira. Ary ny tena nampihetsi-po amin'ny tantara moa dia hoe nisy andray tamin'izy ireo fa bevoka ary nipitika ny zaza tao anatiny. Fa ny fanantenan'izy ireo dia izao, avy ireny koza azy io mba hiaraka aminay hodorana. Fizahay dia efa mahita sy miaina ary efa mitafo ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy nisy fitaraina fa fa mirapiratana zany. Ary tahaka izany koa raha salama na tonga ireo mpandefina azy atahotra fa tsy olona ty, tsy mba olombelona ty. Ary zany fanantenana zany no ambara sy lazaina fa tokony anantsika. Fa zay valaza eto farany dia hoe miteraka zay fahafahana midera zany no ravoravonareo na dia mpalelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa azy ianareo, raha tsy maintsy isy izany ravoravo. Ny fiangonana zay manana zany fanantenana zany dia tonga midera ilay mpahary azy. Ka ny fiangonana zay velona ao anatin'ny vanim-potoana ankehitriny zay mbola ahitantsika zany sedra sy fakapanaraka ny tenin'i Jesosy aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Fa azadino ilay fanantenana matoky fa za efa nandresy zao tontolo izao. Ka manjary miaina ao anatin'ny fanantenana ka tsy very hevitra ary tsy mahatsiaro ho toy izay efa afoy fa mahana fanantenana ka mahay miaina ny fiainana marina
dia araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misetra fizahan-toetra ihany koa sy fakapanahy fa izany mivoaka an'Andriamanitra dia mahita fa zany fakapanahy sy fizahan-toetra mahazo azy izany dia manazava ny antony izay hiaretany dia ny amin'ny afahany mandray ilay lova efa nataon'Andriamanitra ho azy. Ka tahaka an'izay anadiovana ny volamena hoy Petera eto dia ny finoana koa dia mila fanadiovana amin'ny alalan'ny fizahan-toetra mba hahatonga zany finoana izany ho marina ary mahatonga zany finoana izany amolavola mpino izay mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Toy ny volamena hoy izy izay diovina ny alalan'ny afo. Fa saingy izao volamena rehefa diovina foana amin'ny alalan'ny afo dia manjary manify ary manjary simba. Fa ny finoana ao anatin'ny fizahan-toetra dia vao maika ny toetra sy miorina tsara. Miorina tsara. Ary vao maika aza mitarika ny olona ho amin'ny tena fahamatorana, ho amin'ny tena fanana fiombonana feno amin'ny Andriamanitra velona. Ary dia izany no mahatonga azy ravoravo. Izany no mahatonga azy idera sy ame voninahitran'Andriamanitra. Ary raha ohatra verenantsika ny ohatra amin'izany sy hitantsika amin'ny perikopa dia izay voalaza amin'ny Jeremia teo. Raha mamaky ny Jeremia io tsika dia mahita tsara fa Jeremia dia anisan'ny mpaminany izay nijaly satria sady tsy nomeny ny mpiarabelona tamin'ny asina no tsy ninono ny teny ary dia nampijaliany amin'ny fomba samy hafa rehetra alatsaka ao anaty lavadrano. Ary Jeremia azy dia efa laza ny teny hoe aleoko tsy velona mihitsy, aleoko tsy nateraka. Fa amin'io izy dia milaza tsara fa noho ny fanatenany fa Andriamanitra dia mizaha toetra ka mahita ny vo sy ny fo dia omenatra ireo rehetra izay manenjika azy. Ary izy dia anana ny fahatokiana fa ny fijaliany sy ny fahoriana dia sy tambony lehibe satria fandresena ambonahitra ny fahavalona. Zany ry havano fanantenana kristianina. Fa atsika eto Ankadikely dia misy an'ireo teny telo ireo izay isaorako ny mpitarina teo aloha. Ny hoe rehefa toe mino dia inona moa zany? Manana finoana. Rehefa toe manantena dia manana fanantenana. Rehefa tia dia manana fitiavana. Ary ireo no ambaran'ny Paoly fa amin'ny andro ankehitriny dia ireo no mitoetra. Dia ninona? Ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Zany hoe ireo telo ireo no toy ny mazaka telo olana, na toy ny fatana moa zany na toko telo mamasana andro, mahafahatsika miaina ny tena fiainana marina amin'ny Kristy. Ary ahafahatsika miorina tsara amin'ny finoana ny amin'ny fiainana amin'ny Andriamanitra antsika tamin'ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Ny mampalahelo ry havana dia mino sika fa tsy mamisy vidin'ny fanantenana. Na maromarina koa tsy miaina ny finoantsika. Fa ny finoana dia tsy maintsy aseho sy antenaina ary velomana sahady. Ary zany indraindray manjary ampianarina atsika tsy zavatra hafa koa angely hoe manana fisainana pozitif e. Tsy zavatra hafa fa tena ambarany soatra masina manana fanantenana, manana fanantenana ka zay inonao dia velomo sy tanterao fa toy ny efa tanteraka aminao zany. Ary zany mivavaka ry havana tena fandraisana andraikitra angazo mahony fitenena amin'ny teny vahiny mialatsiny ka zay inonao sy angatahanao satria heverinao marina dia hivelomo fa zany ny fanantenana dia anana ny fahatokiana
tsy atsapa ny herin'Andriamanitra, mitahiry sy miazona lao ho amin'ny fiainam-pandresena dia ankehitriny aratra izay amin'ny fahafenon'izany. Fiavana malala natao hiazona izany fanantenana izany ary ny fiangonana dia izaho sy ianao isika ao anatin'ny vanim-potoana rehetra. Ny fahoriana ankehitriny izay mety mbola lalovantsika mandra-piavin'ny tompo dia tsarovy fa santatry ny voninahitra ho avy ao amin'i Kristy izay lohan'ny fiangonana ary tena ny fiangonana ka atafy itsika amin'ny andro farany. Raha no ilazan'i Paoly ny hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 12:20 ny 2:20. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa izy kosa hamelona antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fanantenana dia ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika ahita fanatreny diny ankehitriny aratray hiara-manamonina hatrany ao amin'ny fanjakany tsy manam-pahatapera. Amen.